Zay ny amin'ny vaovao fa araka ny vaovao zay efa notanterana tamintsika tato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv moa dia ho avy eto Madagasikara ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon fantatrary zao fa raha mpitso tolakandro ny ikadiny eny amin'ny siranam-piaramanidiny Ivato ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ka haritra 2 andro ny fivianianany eto amintsika. Orin'ny fitsidianan'i Maurice izay nanomboka ny alahady teo no tonga eto Madagasikara i Ban Ki-moon. Raha pitsy folakandro no igadina ety amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana mandritry ny 2 andro ivanianany eto Madagasikara maro ny fandaharam-potoanany. Anao ny kabary eo anivon'ny Assemblée nationale sy ny Sénat izy ao amin'ny Sénat zany no anaovany an'izay ny larbi atoandro anaovany an'ilay lancement ny tatitra zany momba ny anoanana eto Madagasikara zay fatatsika moa fa eran-tany amin'izao fotoana zao dia zay no targetra eran-tany hoe ahoana ny fomba atao analana ny fahantrana mba tsisy zany olona onona zany eran-tany ka dia ao no andalo izy anao an'izay kabary mezinezina zay isy ny fionany maromaro ihany koa amin'ireo mpandraharaha zay ataoko hoe partenaire de développement eto amintsika iona ihany koa izy amin'ireo ambassadeur iona indrindraindrindra moa zany izy amin'ny filoham-pirenena manaiky antsika izao tontolo zao ary manaiky ihany koa ny fitondrana misy sy ny mitondra ny firenena ny Nations Unies ary dia aitsiko ngamba leny ampanao gazety milaza hoe 93 ny membre 193 ny firenena mpikambana ao anatiny zany Nations Unies zany. Délégation ahitana tompon'andraikitra samihafa ao anatin'ny firenena mikambana no iaradi amin'ny Ban Ki-moon ho tonga eto Madagasikara miaraka amin'ny ihany koa ny vadiny Yousoul Taek.